Akory aby antsika androany a dia nalan'ireo zavatra mitareo ireo a izay mandreraka antsika manantitra antsika araoary ilay fikafika kely. Ny zavatra ilainao voalohany a dia citron, landihazo, ary rano a na eau micellaire na eau de rose izay anananao a. Dia rehefa madio tsara ny tarehy a dia alaina ny eau micellaire a dia atao mivovoa amin'ny landihazo a dia sasana ilay tarehy a. Ilay tarehy moa izany tsy voatery hoe sasana amin'ny landihazo sy ny eau micellaire aloha vao diovina fa afaka sasana amin'ny rano matimaty a, eau de rose na rano matimaty a, asianao savony dia izay a dia vita izy a dia ataonao ohatran'izao. Ataoko manaraka izao. Ny tena tsara mampiasa ny eau micellaire moa izany a, izy dia maquillon efficace tsy manimba tarehy izy a, ankoatran'izay manala an'ireny surcousina sebum sy ireny zavatra rehetrarehetra mipetapetaka amin'ny tarehinao a tanatin'ny tontolo andro a, izay mahatsara azy a par rapport amin'ny lait démaquillant. Tsara kokoa izany izy a ho an'ireo olona izay manana peau grasse a, après ny olona izay manana olana amin'ny tarehy misy mony, misy tasitasy ny sisa izany a, tsy dia agressiva kokoa izy izany a, izany hoe tsara kokoa. Vita ary ny fanasana tarehy a, afaka kobanao kely amin'ny rano ny tarehinao ohatran'izao ataoko izao. Vonona amin'izay ary ianao a miaraka amin'ilay voasary nakirana citron. Zarao roa ary ilay citron a dia aripimo a ilay tsy ampiasainao any amin'ny toerana mangatsiaka sy toerana madio. Dia kikisy ohatran'izao ataoko izao ny tarehinao a, aza misalasala mihitsy a miansista amin'ny zone mety azy ohatra tia misoka ny tenda, tandreny mitandra satria mitandra tsy dia tsara kitikitihana mariky moa fa afaka tsara mihitsy na ny botsy a raha ohatra misy ohatra mibotsina kely ireny tasy de VS kely ireny ianao a, dia aza misalasala ozy izy a, aza kosehana mafy loatra fa ny rano no tena ilaina. Dia rehefa vitanao izay rehetrarehetra izay a dia aza gaga somary mety mangididy kely ilay tarehy na mangirifiry a, fa raha hitanao mibingana ilay izy a dia tonga dia akobanty fa tsy mazaka anazy izany tarehinao a. Raha misy moa indray moa ny tarehinao a dia tsara kokoa izy a tapohanao amin'ny tately a, izay ianao a no manao anazy amin'ny tarehy satria antiseptika moa izany a ny tately a, ny citron koa ohatr'izay a misy vitamine C ilay izy fa somary misy asida kely a mampangirifiry ny tarehy. Dia entiko matory. Maraina indray ny andro a hitanareo amin'izao a verimberiko ilay izy a, izany hoe afaka ataonao telo isan'andro ilay izy a alohan'ny mandeha miasa dia manisy ilay citron. Ity izao andro faefatra hitanareo amin'izao rehefa miavaka ilay izy a dia ilay toerana misy ny tasy ihany no asiako ilay citron a. Dia rehefa vitako tsara ilay izy a, tena faly aloha sady afa-po sady mangirangirana tsara ny tarehy madio tsara, asianao crème de jour ilay izy rehefa avy eo a. Dia rehefa vitako izay a tsy akobako a fa ampidiriko ilay maska dia hoentiko miasa dia raha riva indray a mamerina manao ohatran'ilay tany amin'ny voalohany. Aza tianao miaro ny tarehinao amin'ny masoandro na izany na tsy izany a, na dia manao maska aza ianao. Tsy adinoko ny mametaka ilay maska rehefa andeha hiasa a, dia andro any hariva ilay izy akobako a, arovako amin'ny masoandro ny tarehiko a, manao satroka raha mivoaka masoandro dia raha riva indray akobako. Herinandro izay a nanaovako an'ilay citron a dia hitanareo amin'izao a miala ilay tasy amin'ny tarehy a, dia avy nanao citron moa izany a io a dia andeha atory a dia asiako crème hydratant kely ilay izy a, afaka tsy ataoko ilay izy a nefa afaka ataoko ihany koa dia ao ambany eo izany ilay citron a, crème la roche posay ampiasaiko a, dia maseko tsara ny tarehy a dia entiko matory. Tena tsara tokotra ny manao an'ilay izy a, mampirisika anareo a izany a izay manana tasy, izay manana olana, manana peau hoditra feno iny a, hoditra misy tasy a, hoditra misy tasy de VIH ilay mipetapetaka amin'ny maso ireny, amin'ny hody maso ny sisa, ireo manana tanda ihany koa izany a, dia hitako hoe manala ilay izy. Mariko hatreto moa izany a fa zavatra natoraly izy ity a, ny asida amin'ilay citron izany a no tena manala ilay tasy a, izany hoe mety hoe miendaka izany ilay izy na tsy hitatsika raha miala ilay peau morte. Dia azo adiny koa ny manao crème solaire rehefa mafana be ny andro a, hiarovana ny hoditranao amin'ny rayon UV ny masoandro. Raha nety taminareo raha tia expérience ilay nitoraka aty a dia aza adiny zarazara manao partage, manao serment pastika dia misaotra betsaka anao hatrany a manaraka ny crème de referana dia marasoa eto ny anajanonantsika ny expérience a, fa ohatry ny andalana ny hoditra ny ferana sy ny tarehy a, ny orona moa dia efa niavaka, ilay tasy ny tarehy koa miavaka, afa-po tanteraka ny tena koa dia mirarosoa veloma.